Lafy ny fifamoivoizana indray kosa ary ho tapaka ary tsy azo ndrehetra ifamezivezena ny tunnel Ambandi ny alan'ny alady fa 12 ny volana martsa ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 5 ora maraina noho ny asa fanamboarana tanterahana ao an-toerana no antony izay tsy fahafahana mivezivezy eo anivon'ny tunnel Ambandi izay amin'ireo ora voatondro ireo izany. Lafy vaovao miompana amin'ny fitsarana indray kosa ny tanterahana androany ny lanona mpamaranana ny tao-pitsarana 7 ary nanokafana kosa ny amin'ny ity taona 5 ity isan'ny tazana nanome voninahitra ny fotoana moa ny lehiben'ny gouvernemanta ny prime ministre zany eo ihany koa ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina Romampiana. Fitsarana mibandina no avy kitro ifaran'ny fampandrosoana uno loha hevitry ny taom-pitsarana 12 izay nosokafana androany teny amin'ny fitsarana tampony Anosy. Fotoana izay nanaovan'ireo tompona andraikitra samihafa voatendry tao anatin'ny filakevitry ny ministra ny herinandro lasa teo ihany koa fiamianana ny premier président de la Cour suprême, ny président du Conseil d'État, ny commissaire général de la loi ary ny président de la Cour des comptes. Ny filoham-pirenena dia nanoro-tsotra tao anatin'ny lahateny fa tokony miverina amin'lohany ny asiny fitsarana. Fiverina amin'lohany asiny fitsarana amin'ny fijoroanareo tamin'ity androany disy. Fijoroanareo milaza fa ianareo dia fanotra ho amin'ny fampandrosoana ity firenena ity ary ny fitsarana dia bajina lava ity firenena ity. Ny voalohany dia rahaba narefitra amin'ny rahalahy fitondram-panjakana dia manoana tanteraka ny joroany ny fitsarana, ny joroanareo mpitsara eo fahamarinana, eo fahasahiana, eo amin'ny asa izay sahinareo. Fantatro fa sarotra ny asa, tsy mora ny asa, indrindra eo rahatray ny fitaovana izay misy ampiasainareo, entinareo, izany dia ilaza androany fa mampihinanareo izany fitaovana izany, nanao fanampy ianareo ao anatin'ny zato andro eo amin'izay zavatra anaty rano ny asa koa dia ampifaliana no ilazako eto ny anolovana anareo solosaina na ordinateur telopolo tomboka. Nanome toky ny ministry ny fitsarana sy mpitahiry ny tomboka sepanjakana fa vonona anatanteraka ny fanahy mba isian'ny fitsarana atokisan'ny vahoaka.